Raha tompokolahy makasitraka antsika tompobavy ao anatin'ny fanarahana ty fandarina zany malaza ity. Hiresaka ireo faneho-kevitra tamin'ny faran'ny herinandro iny tsika ary niandoha ty herinandro vaovao ity. Mazava ho azy fa mifantoka amin'ny alalan'ny vidin-tsolika, vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny zava-misy eto amin'ny firenena no ho resahantsika. Satria efa ela no nandrasana ny faneho-kevitra miainga avy any anivon'ireo ray aman-dreny izay manana ny anjara masony, ny anjara vavany ary ihany koa ny anjara teniny manoloana ny zava-misy amin'ny firenena ankehitriny. Ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM no naneho ny heviny tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Izy ireo izay nitanisany zava-misy eto Madagasikara ka nambaran'izy ireo ny disadisa-piarahamonina, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiakaran'ny vidim-piainana lava reny nanomboka tamin'ny taona 2020 ity sy ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Notsehivon'ireo ray aman-dreny ao anatin'izany FFKM izany fa mandalo ny fotoan-tsarotra tokoa ny firenena amin'ireo zavatra notanisain'izy ireo. Ka tetsakilana dia nametraka izy ny ezaka ataon'ny fanjakana saingy napetraka izy ireo mazava ny amin'ny hoe mila mijery vahaolana mahomby kokoa amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka hampihenana ireo fandaniana sy hetsika tsy mitondra voka-tsoa ny mpitondra fanjakana hoy ny avy amin'ny FFKM. Izany hoe sady manafosafo mamelaka ny fanambarany ny FFKM. Izany dia nitondran'izy ireo vahaolana ny amin'ny tokony hampiroboroboana ny vokatra sy ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Raha eo fotsiny resahantsika dia isika hoe tsy mifankaiza amin'ny faneho-kevitra nataon'ny mpanohatra hatramin'izay zany, ary tsy mifankaiza amin'ny faneho-kevitra izay nataontsika nandritra ny fandarina fanesesy teo anivon'ny MBS sy ny Radio Mada izany faneho-kevitra izany, satria nambarantsika fa tsy ny fampidirana entana eto Madagasikara akory no hitondra vahaolana ny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, fa ny famporisihana ny mpamokatra anaty ary hampiroboroboana ny hampitombon'ny vokatra anaty izany, ary hanamafisana ny fitrandrahana amin'ny alalan'ny arenan-kibon'ny tany mba tsy ho gabraraka ihany koa anefa. Fa taminatin'izay antso nataon'ny FFKM izay dia niantso ny fandinitena ho an'ny tompon'andraikitra izay misahana andraikitra isan'isany ny avy eo anivon'ny FFKM. Ary ny zava-dehibe tao anatin'ity fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny zoma ity dia hoe niantso ny mpitondra, niantso ireo tsy ao anatin'ny fitondrana ihany koa, ary niantso ny vahoaka manan-kevitra reto ray aman-dreny-piangonana efatra amby rahalahy reto ho famahana ny olona mpiainam-bahoaka dia ny tokony hisiany fifanantonana, fifanoloran-kevitra ary fifampiresahana. Dinika arak'izany izany ambaran'ny FFKM izany. Ary izany raha teo ny efa niantsony ny sehatra rehetrarehetra hoe ataovy ny fifampiresahana, fifampidiniana, ataovy ny fikaonan-doha satria fotoana izao handinihana lalina amin'ny fiainan'ny firenena mba tsy ho potika sy tsy henjera anaty lavaka mangitsikitsika na dia efa latsaka anaty antsana ary, fa mbola misy lavaka vaovao, misy mamorona indray ankehitriny amin'ny zava-misy ainan'ny firenena. Tsy ny FFKM ihany fa androany ihany koa ny teo anivon'ny KMF Knoe dia nanao fanambarana ho azy ireo rehefa niresaka ny olona ara-tsosialy ny vahoaka dia nangataka ny ametrahana izay mesure d'accompagnement na ny hoe fanapahan-kevitra amin'ny fanandrify amin'ireo olana ara-tsosialy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Fa mbola nitsindrin'ny Knoe ihany koa ny amin'ny hoe hanatsaharana ireo fandaniam-bola am-panjakana amin'ny zavatra tsy mitera-boka-tsoa, indrindra ao anatin'izany fanomezana indemnité na fanomezana katara samihafa ho an'ireo mpiasam-panjakana, indrindra ny fanaovana fampisehoana. Satria be loatra moa no hetsika mitory oeraoera sy mitory fisesehoana izay efa misy endrika fampielezan-kevitra melon'ny fotoana sy fangalaran-dia ataon'ny fitondram-panjakana ary tsapany rehetra izany. Saika ahopana any amin'ilay foto-drafitr'asa tsy mitera-boka-tsoa ny vola, ary betsaka ao anatin'izany ny rendrarendram-pampisehoana amin'ny alalan'ny mpanakanto, ny jiro sy ny fanomezana ireo loka samihafa. Kanefa etsy andanin'izay sahirana ny vahoaka, sahirana ny firenena, betsaka ny tsy mihinan-kanina ary mitombo isan'andro ny tsy fandriam-pahalemana miseho amin'ny endriny marobe ankehitriny. Raha kapotsika dia tahaky ny makansary any Côte d'Ivoire isika. Tamin'ny alakamisy teo
ny 14 volana jolay de natsony ny filoha ivoiriana Alassane Ouattara ny filoha Roland teo aloha dia Laurent Gbagbo sy Henri Konan Bedié mba hikaroka vahaolana amin'ny fahavoazan'ny firenena any Côte d'Ivoire. Endrika réconciliation nefa endrika afakakevitra mba ahafahana mijery ny fiandrianam-pirenena sy mijery izay mahasoa ny vahoaka ivoiriana ary hanarenina ny toe-karena any Côte d'Ivoire ny tanjona Alassane Ouattara. Izy moa tsy nahafantatra fa nampiteniny anarany tamin'ny fitantanana ny Côte d'Ivoire izany Alassane Ouattara zany ary nandika ny lalam-pandrenana satria nanodina ny lalam-pandrenana mba ahafahana milatsaka fahanotelony indray tamin'ity mandany nitondrany firenena ity. Ary mifanandrina ara-politika mavavay nandritry ny 10 taona tamin'ny Laurent Gbagbo tamin'ny taona 12 sy 20. Ary mbola mifanandrina tamin'ny Henri Konan Bedié filoha teo aloha tamin'ny fifidianana farany teo tamin'ny herintaona. Kanefa mampandefitra ny ampo rehefa tsapa fa mafy ary misy zavatra manjo ary misy zavatra mampikaikaika ny vahoaka ka mba tsy hitaran'izany dia mampandefitra ny ampo, mampifanantona ary mampitovy fomba fijery amin'ireo filoha teo aloha. Ho takatry ny filoha ankehitriny ve ho an'ny eto Madagasikara izany rafy fisainana ho an'ny honnêteté politique amin'ny alalan'ny intégrité sy ny sincérité zany ihany koa ho ana mpitondra fanjakana ka tena metraka ho homme d'état fa tsy homme de pouvoir anatina andraiki-panjakana mandalo. Tataka mahita zany sary zany manko isika ankehitriny ka anairantsika ny amin'ny hoe itony ny afatra avy amin'ny FFKM, ny afatra avy amin'ny KMF-KNO itony de mba tsy handalo fotsiny fa tokony ho voaray mpitondra fanjakana raha toa ka misy mpitondra fanjakana mihaino, mahita, mandray ary mahatsapa ho tompona andraikitra ny amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy mbola sa hanika andraikitra amin'ny tsy fahombiazany amin'ny mpitondra teo aloha hatrany. Zany zava-misy, zany malaza tondratsika fanadadiana tamin'izao alina izao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.